tsy misy ny ady eo amin'ny faculté de médecine sy ny paramède ary vonona indray anjara amin'ny fanadina-mpanjakana tokana ny cercle de réflexion pour la révalorisation de la formation paramédicale na ny CMR. Tao anatin'ny taona vitsivitsy dia niroborobo ny fananganana sekoly ambony tsy miankina hanofana ho mpitsabo-panampy izay miteraka fiainan-danja ny lentan'ny mpianatra. Ny fanjakana nefa mametraka ny anatanterahana ny fandaharam-pampianarana tokana sy fanadina-mpanjakana tokana izay marina fa maro ny lesoka mikasika an'izany ka antony nananganana ny CMR. Vovonana natao hiara-handinka sy hiaro ny fikambanam-ben'ny mpitsabo-panampy mba tsy ho anjorom-bala mikasika ny tontolon'ny fahasalamana eto Madagasikara. Ankoatra izay, amin'ny mahavovonana izay dia natao hifandray amin'ny ministera PIA sy ny faculté de médecine ary ireo mpikambana ao anatiny izy. Tsy miala ao anatin'ny rafitra napetraka ny fanjakana ny CMR saingy maro ny paikady tokony ho alamina. Noho izany, tsy misy ny fanoherana mikasika ny fanatanterahana ny programam-panjakana amin'ny CMR. Tsy misy ihany koa ny fanoliana ireo mpiara-pisehatra na dia sarotra aza ny anatanterahana izany raha ny nambaran'ny tale nasionaly ny CMR Andriamatoa Razanadrakoto Roland Albert. Tonga amin'izao fotoana izao ny fotoana hanatsarana ny fampiofanana paramedikaly eto Madagasikara. Isy ny fikaonan-doha-pirenena ho tanterahana ny voalohan'ny volana Desambra ho avy izao, fikaonan-doha natao andinihana ny mety sy ny tsy mety mikasika ny fampiofanana ho paramedy. Raha fitinana ny resahany teo dia hoe somary tsy milamina ny eo amin'ny système de formation paramédicale eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia misy fiantraikany mihitsy amin'ny lanja sy ny hasiny corps paramédical ka mampiahiahy ny ampitso sy ny ravakapitso. Izany dia mitarika avy hatrany ny fanjakana mieritreritra hoe andray an-tanana amin'ny alalan'ny université publique na ny marimarina koa ny faculté de médecine antia raha fampianarana paramédical eto Madagasikara ity. Ka nanaovana somary ankilabao ny tena tompon-draharaha satria rehefa tena nidinihana tokoa ilay programme national unique asaina tanterahan'ny sekoly privé paramédical sy ny sekoly miankina amin'ny fanjakana dia sady tsy azo anifanana olona hiasa ao an'i Madagasikara, izany hoe an'ireo 22 régions sy ireo district 710 io programme io no tsy ahafahana koa manondrana mpianatra hiasa avy any ivelany. Maro ny zavatra mbola tsy mazava io mikasika ny atao hoe diplôme d'état satria ny sekoly mianatra any amin'ny ny mpianatra mianatra amin'ny sekoly mpanjakana tsy hoe ifirika dia voalaza fa tsy andray anjara amin'ny examen national unique io satria noho ny antony anankiroa hono izay hitako fa tsy dia mitombona loatra dia ny hoe sélection sur dossier ny idiran'ny ankizy amin'ny antsoina hoe PACES, programme d'accès à la santé publique, dia rehefa avy eo indray manao concours miditra amin'ny sekoly mpanjakana ifiriko amin'ny deuxième année. Noho izany dia tsy afaka hanao concours ireo mpianatra eo fa raha izany dia hanao grève. Dia mametraka fanontaniana hoe ahoana ny lanjan'ny diplôme raha ohatra ka ny fanjakana mpianatra ny fanjakana manao programme national unique sy ny mpianatra ny privé manao programme national unique ka tsy anjay ka ny privé ihany no andray anjara amin'izany. Fa raha ny statut-n'ny cercle amin'ny ankapobeny dia mizara fito be izao hoe ny cercle dia cercle de concertation fiaraha-midinika amin'ny hoe cercle mixte de réflexion oise. Ny cercle dia cercle de défense du corps paramédical. Ao anatin'ity cercle dia misy ny entité hiaro manokana ny corps paramédical dia mijoro avy hatrany ity cercle hiaro ny corps paramédical fa tsy atao anjorom-bala eo amin'ny fampandrosoana ny système de formation sy ny système de santé de Madagascar. Ny cercle des cercles de promotion na ino promotion d'un bon système de formation paramédical. Ny cercle dia
cercle de réseau zany hoe réseau ifandraisana amin'ny ministera piahy, réseau ifandraisana amin'ny gazety ny Haino Amanjery, réseau ifandraisana amin'ny FACMED, réseau ifandraisany samy entité membre atao anatin'ny cercle. Ny cercle dia cercle de négociation, zany hoe ty cercle ity ihany no manana ny zoa anao ny fampirarahana mikasika an'ity programme de formation, système de formation paramédicale ty eto amin'ny tany sy ny fanjakana, satria ny mpisehatra rehetra mikasika an'ity secteur ty dia voasolo tena daholo. Ny cercle dia cercle à vocation régionale et à vocation nationale. Ny à vocation nationale moa zany de efa hita amin'reto bureau ireto, ary ny à vocation régionale de ny solotenanay any amin'ny faritra rehetrany. Ary ny cercle dia à vocation apolitique, tsy ampiasain'ny olona ho fitaovana politika fa madio ny resaka, de ny fandraisana anjara amin'ny fanatsarana ny système de formation paramédicale eto Madagasikara, abi non lucratif, tsy mitady vola ary essentiellement technique. Madagascar Information.